Rehako malalo amin'ny tompo tsy tsahatra hitombo aminareo indray ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Amin'izao marain'izao ry havako andeha hiderin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny Salamo 8:20. Salamo 8:20. Ny andininy voalohany mitsahatra eo amin'ny andininy 4. Salamo 8:20. Ny andininy voalohany mitsahatra eo amin'ny andininy 4. Andeha hitsangantsika izao hidera ny tompontsika. Hiderin'Andriamanitra isika miaraka amin'ny mpanao salamo manao hoe: ny famindrampon'i Jehovah no iraiko mandrakizay, hatramin'ny taranaka faramandimby no ampahafantarany vavako ny fahamarinanao. Fa hoy izao: hotovonana mandrakizay ny famindrampo, ny fahamarinanao ampitoerinao any an-danitra. Efa nanao fanikena tamin'ny voafidiko aho, eny efa nianina tamin'ny Davida mpanompoka aho hoe ampitoetra ny taranaka ho mandrakizay aho, ka hanangana ny seza fiandriananao hatramin'ny taranaka faramandimby. Amen. Vavaka isika ry havako. Ry Andriamanitra ny azany an-danitra tsara indrindro, arak'izany tononkira-panahy izay iraina izany, dia Andriamanitra mpitondro izao rehetra izao tokoa ianao. Andriamanitra nanao izao rehetra izao ianao, nahary izao rehetra izao ianao. Fa namorona na olombelona kosa tamin'ny zava-nisy efa nisy teto amin'izao tontolo izao. Ary izany dia nahafahanao nanao anay hitovy endrika aminao, fa indrindra koa nataonao hanompo anao izahay. Indreto ary izahay ilay mahatsiaro zava-tsoa avy aminao isan'andro, mahatsiaro ny fahalebiazan'ny fifandraisana aminao isan'andro, fa natsoinao indray, no tao aminao tamin'ny alalanao fanamasina indray, ka dia tafafo maraina izahay, tafavory eto amin'ity tranonao masina ity. Ilay entina hiderana ankalazana amezana voninahitra ny naranao. Indreto ary izay Tompo, tia azo zava-tsoa avy aminao indray, dia raiso ny fanoloran-tenanay, ary mandritry ny lavanandro rehetra dia olom-baovao izay, satria mibebaka aminao Jesosy Kristy indray. Ianao ilay mpamela heloka anay isan'andro rehefa manao tahaka izany izahay. Izay rehetra ho tanterahana eto ary ho voninahitry ny narinao rery ihany, amin'ny narinao Jesosy. Amen. Petraka ianareo ry havako. Vavaka isika. Jesosy, indro izay hamaky ny teninao sy handray hafatra avy amin'izany amin'ny teny ity, dia mitenena aminay indray makindray fa miaino anao izahay. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ny ofinaina izay voalahatra ao antsika amin'ny teny ity ry havako no hovakiana sy handraisana ny hafatra izao, dia ny Romanina 1, andininy voalohany mitsahatra eo amin'ny andininy 7. Romanina 1, ny andininy voalohany mitsahatra eo amin'ny andininy 7. Mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: Paoly, mpanompony Jesosy Kristy, voantso apôstôly, voatokana ao amin'ny filazantsara an'Andriamanitra, izay nampilazai ny mpaminany raha teo amin'ny soratra masina, ny amin'ny zanany izay nateraka avy amin'ny taranaka Davida araka ny nofo, ary naseho tamin'ny kero zanak'Andriamanitra araka ny fanahin'ny fahamasinana tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty, dia Jesosy Kristy tompontsika, izay nandraisanay fahasoavana sy ny maha-apôstôly anay, ahatonga fanikena ny finoana ho voninahitry ny anarany any amin'ny jetilisa rehetra. Ary ianareo koa izay isan'ireny dia voantso ho an'i Kristy, ho an'izay rehetra ny Roma mahalala an'Andriamanitra, sady voantso no masina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ray maso no manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen.
mbola hitombo hatrany aminareo ry havako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Araka ny tenin'Andriamanitra izay efa novakiana ho antsika teo dia ny Romanina toko voalohany andininy voalohany mitsahatra amin'ny andininy fafito no akana afatra ho antsika amin'izao marain'izao eritreretintsika indray ity lavanandro tontolo ity sy ny fiainantsika manontolo eo am-panarahan-dia an'i Jesosy Kristy Tompontsika. Ny Romanina toko voalohany ry havako, araka ny hitantsika amin'izao soratra masina izao, dia fijoroana vavolombelona mahery vaika izay nataon'i Paoly teo anatrehan'ireo Romanina izay hitondrana izao taratasy ho azy ireo izao. Ilazany Paoly amin'izao fijoroana vavolombelona izao, eo amin'ny andininy voalohany izay hitantsika, fa izy dia natsoin'Andriamanitra ary izany natsoin'Andriamanitra izany hoy Paoly dia voatokan'Andriamanitra, voatokan'Andriamanitra, natokan'Andriamanitra, navahan'Andriamanitra. Voatokana ho amin'ny inona? Voatokana ho amin'ny filazany tsara an'Andriamanitra, voafantina tamin'ny maro. Izany no ilazany Paoly ny fijoroan'ny vavolombelona izay tanterahany eto, miavaka amin'ny maro. Izany fihavahana izany dia miavaka amin'ny teny izay lazaina, amin'ny teny izay ambara, fa miavaka koa amin'ny asa izay tanterahana. Raha lazaina tsotra izany ry havako dia izao, mifandanja tsara izay lazaina sy ny atao, fa tsy mifandipatra ny atao sy lazaina. Io zany ny olona voantson'Andriamanitra ho amin'ny filazantsara atao amin'ny Paoly apôstôly, rehefa miteny dia miasa mifanaraka amin'iny teny lazaina iny. Miavaka amin'ny fomba sy ny fanao. Izany ny olona natsoin'Andriamanitra sy natokan'Andriamanitra, navahan'Andriamanitra eto, dia avako malala amin'ny tompo. Fa miavaka sy voatokana noho ny amin'ny inona moa? Noho ny amin'ny herin'i Jesosy Kristy. Tsy afaka hiavaka toy izany tsika raha tsy amin'ny alalan'ny herin'i Jesosy Kristy izay ao anatitsika. Niraisitsika taiza moa izany hery izany, fa niraisitsika tamin'ny alalan'ny fanahy masina teo amin'ny batisa ary voatahiry mandraka ankehitriny sy mandrakizay. Ao amintsika izany herin'Andriamanitra izany izay ahafahantsika miasa isan'andro isan'andro amin'ny maha olona miavaka sy voantso manokana antsika. Avako malalo amin'ny tompo fa ny hoe voantso koa eto natsoin'Andriamanitra toa an'i Paoly apôstôly izay milaza azo apôstôly eto dia natsoin'Andriamanitra hiala tao amin'ny fahafatesana amin'ny maha olombelona mpanota azy ankaho amin'ny fiainana dia Jesosy Kristy. Hijoroany Paoly vavolombelona eto izany, fa izy rehefa tao anatin'ny fahafatesana tamin'ny fanenjehana ny kristianina, ka rehefa natsoiny Tompo nitsangana tamin'ny maty dia nanao izany asan'Andriamanitra izany ka olona niavaka indrindra. Izany ry havako malalo amin'ny Tompo. Ka na dia marefo ara-batana azy Paoly, na dia kely azy Paoly, dia nanan-kery lehibe tokoa noho izany fiantsoan'Andriamanitra azy izany, noho izany nanavahan'Andriamanitra azy manokana izany. Paoly tao amin'ny aizina dia nafindra Jesosy Kristy eo amin'ny fahazavana. Ary ao anatin'ny fahazavana izany ry havako dia fiainana ahitana tsiky, fiainana ahitana fifaliana tsy mety rava ny sarotra sy ny fahoriana, ny aretina maro isan-karazany toa nazo amin'ny Paoly. Tsy resy ny fisedrana maro samihafa izay tsy maintsy atrehantsika eo amin'ny fiainana maha-kristianina antsika. Izany Paoly apôstôly ry havako malala. Ary mino aho fa tsy Paoly apôstôly ihany izany, fa isika rehetra mahatsiaro natsoin'Andriamanitra toy izao
dia toan'ny pôstôly, toan'ny Paoly apôstôly avokoa. Avako malala satria izany ary ny fijoroana vavolombelona nataon'ny Paoly apôstôly, izay ijoroantsika vavolombelona koa dia izao. Afatra voalohany ho antsika amin'ity anio ity dia ny hoe Jesosy Kristy no loharan-pahasoavana, satria fahasoavana izany omen'Andriamanitra atsika izany. Jesosy Kristy no loharan-pahasoavana. Hitantsika anie izany eo amin'ny 5 eo e. Vaky toy izao manao hoe izay nandraisanay fahasoavana sy ny maha-apôstôly anay, ahatonga fanekena ny finoana voninahitry ny anarany any amin'ny jetilisa rehetra. Jesosy Kristy loharan-pahasoavana, loharano mangamanga tsy mety ritra, mahavelona. Tao Paoly no nanovo izany rehetra ijoroany vavolombelona izany. Inona moa ry havako ny dikany hoe fahasoavana eto? Na ny hevitry ny hoe fahasoavana eto dia hoe famindram-po. Famindram-po no hevitry ny hoe fahasoavana eto. Antsika tsara moa ny andika antsika azy hoe ny andika antsika ny hoe fahasoavana koa dia hoe zava-dehibe sy zava-tsoa indrindra omen'Andriamanitra ho an'ny olona izay tsy mendrika izany akory. Fahasoavana, famindram-po avy amin'Andriamanitra ho antsika ilay tsinotsinona, ho antsika ilay tsy mendrika, ho antsika ilay tokony ho very noho ny fahotana, dia namindrahan'Andriamanitra fo. Nafohin'Andriamanitra ny zava-tsoa teo amin'ny omeny atsika. Amin'ny fahasoavana koa ry havako dia izao, fitafiana fiainam-baovao midika sy ny hevitry ny hoe fahasoavana. Ilay tenin'Andriamanitra manao hoe mitafy an'i Kristy, fitafiana vaovao omen'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Noho izany rehefa mitafy ity fahasoavana ity sika ry havako, rehefa miainy ity fahasoavana izay omen'Andriamanitra ity, dia foana ny fiainana maha-olombelona antsika. Ka rehefa misaintsika mieritreritra ny fiainantsika, isika ihany no misainy izany ka manatanteraka azy. Sika no mieritreritra ny fiainantsika dia mandinika hoe izao no atao. Mandinika ny fiainantsika dia hoe ho ary aho atsy, izao ny programa amin'ity anio ity. Dia foana izany. Fa ao amin'i Kristy avokoa ny zavatra rehetra. Ka rehefa te hanao zavatra ray sy te hisaina zavatra ray, eritreritra zavatra ray isika, dia manontany an'i Kristy mandrakariva hoe inona no atao mba ahafahako manao izao na mandeha ary na tsy. Nakipak'Andriamanitra tamintsika, taminao, ilay nofaritany fiarahamonina. Inona moa no nofaritany fiarahamonina tamintsika? No fahitany fiarahamonina amintsika fa atsika dia tsy ny maha-kristianina atsika aloha, fa ny amaritany kristianina atsika dia hoe zanak'iza isika, avaiza isika, fiarahamonina aiza ny misy atsika, mpiasa aiza isika. Eny mety hoe ny fiangonana ihany koa, afaritany ny fiarahamonina ny ray miaraka izany rehetra izany. Fa rehefa mitafy amin'ny Kristy isika dia atsoina ny ray maka manao hoe zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra. Miala amin'ny maha-olombelona izao tontolo izao isika, antsika, ka nofaritana hoe zanak'Andriamanitra. Araka ny filazan'ny soratra masinazy hoe raha zanaka dia mpandova. Izany hoe misitraka izay ananan'Andriamanitra. Inona moa ny nan'Andriamanitra? Sy hanomanan'Andriamanitra antsika fa ny fiainana mandrakizay. Mpandova fiainana mandrakizay. Satria mendrika izany isika zanany efa natsony ka nanaiky izany antso izany. Tiany isika. Dia afaka malalo amin'ny tompo. Fa rehefa mandray izany fahasoavana izany koa isika, ka hiaina antsika izany, dia izany no roy ahafahana mampifandray ny taranaka rehetra mifandimby. Roy
mampifandray ny taranaka rehetra mifandimby eo amin'ny fiainantsika. Andriamanitra, rehavako malalo amin'ny tompo dia mitaky zavatra amintsika isan'andro san'andro. Inona ary zany takian'Andriamanitra amintsika izany? Satria tsika nanaiky ho zanaka dia izao araka maroy ny fahasoavana ao anatsika dia manaiky tsika hitatitra amin'ny taranantsika, amin'ny fiarahamonina misy atsika izany fahasoavana izany, fahasoavana zaraina amin'ny hafa izay nomen'Andriamanitra atsika. Inona moa zany? Fa ilay fitiavan'Andriamanitra, le maizy azy an'Andriamanitra, dia ilay Andriamanitra miaro, ilay Andriamanitra mamelona atsika isan'andro san'andro. Jesosy Kristy ny loha aram-pahasoavana, afatra ao atsika amin'ity anio ity. Ilay niteny tamin'ny mpianany manao hoe mo manan-kanina vai ianareo, anaka. Io ry havako ny manambara fa ity Jesosy Kristy ilay milaza ho zanak'Andriamanitra ity dia Andriamanitra ray ihany koa, satria izy niteny hoe izaho sy ny ray dia iray ihany. Anaka ho izy mantsy ny mpianatra. Manan-kanina vai ianareo. Noho izany ry havako malalo amin'ny tompo, ny fiantsonantsika eto dia tsy fiantsonantsika hiasa am-panahy ihany. Ny fiantsonantsika dia tsy natsona ho arovan'Andriamanitra amin'ny fanahy ihany, fa ho anovan'Andriamanitra amin'ny nofo koa isika. Sakafo mahavelona isan'andro san'andro io sakafo hohanitsika any an-trano isan'andro. Andriamanitra koa dia loha ranom-pahavelomany nofo ary mitahiry ny fahavelomantsika amin'ny alalan'ny nofontsika. Natson'Andriamanitra ho voky isika satria isika rehetra izao dia sady mpitarika no mpanosika ny vahoaka an'Andriamanitra miainga ao anatin'ny tokantranotsika tsiraray avy. Izany ry havako malalo amin'ny tompo, isika rehetra izay natson'Andriamanitra ho voky reto dia olona miaina ao anatin'ny fahazavana ka ahita ny fahantrana lalina izay mianjady amin'ny namantsika tsiraray avy. Hijery izany tsika ary tsy hitaza-potsiny fa hifanampy amin'izy ireny tsiraray avy. Ahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra marina tokoa, ilay mitahiry ny aina sy mampitohy izany amin'ny hafa, satria fahasoavana ndraisitsika avy amin'Andriamanitra izany ainy izany. Fanontaniana ry havako dia izao: mbola mahantra va ianao? Raha eny ny valiny, aizy Jesosy le loha ranom-pahasoavana miboiboika tsy mety lany eo amin'ny fiainantsika. Raha efa misitraka izany fahasoavana izany isan'andro kosa ianao dia meteza, afatra faharoa amin'ity anio ity, meteza ho fantso-pahasoavana. Meteza ho fantso-pahasoavana. Eo amin'ny andininy fahadimy eo ihany ianao hitantsika izany, satria tsy miala eo tsika amin'ity anio ity. Hitantsika ery ambany ery izany. Vakiko ihany amin'ny anaran'ny Tompo ny andininy fahadimy. Izay nandraisanay fahasoavana sy ny maha-apôstôly anay, ahatonga fanekena ny finoana ho voninahitry ny anarany any amin'ny jetilisa rehetra. Tsy mijanona ho antsika ny fahasoavana fa mitohy makany amin'ny hafa, satria isika dia fantsona mitondra izany fahasoavana izany izay omen'Andriamanitra. Zava-dehibe eto ry havako amin'ity hoe fantso-pahasoavana ity dia izao: tsy ohatran'ilay fantsona hitantsika eny an-dalana eny izay mpitatitra rano na mpitatitra gazy sy ny sisa, ka rehefa tapaka ny rano na tapaka ireny zavatra maro samihafa entana anaty fantsona ireny dia maina ny fantsona. Fa ny fantsona lazaina eto dia fantsona mitahiry ho azy, sady fantsona koa manome sy mizary izany ho an'ny hafa. Zava-misy nefa ry havako dia izao: marobe ny kristianina no milaza azy ho mpitoro ny filazantsara isan'andro san'andro, mandany fotoana, mandany vola, mandany zavatra rehetra, fa
tsy mba mitahiry ho azy. Mizara fotsiny dia tsy mba mitahiry ho azy. Ny zava-mitranga sy zava-misy dia lasa tokizy farany fiainana. Dia miteny ianao hoe Andriamanitra tsy andry ny hafa androko ihany. Fa tsy izany fa isika mitahiry ilay fahasoavana ao anatsika. Ary araka ny lazaina tery aloha dia tazana eny amin'ny endritsika izany ilay fifaliana sy fiadanana. Izany no ahafantarana fa mitahiry ilay fahasoavana ao anatsika isika. Maro ny kristianina toa resy lava, nona, hiaran'ny olana lalandava tsy mitsahatra, tsy mety ahitana vahaolana. Ny vokatr'ireny zavatra ireny moa ry havako malala ao amin'ny tompo, satria ny tranontsika ao tsika ny monina dia ao avokoa no mianjady ny vesatra maro samihafa rehefa sendry izany zavatra izany tsika. Vokitakita ny ao an-trano ao, toa manao masika izany sika amin'ny zanatsika, amin'ny vady, amin'izay olona rehetra monina ao an-trano. Mahazo ny olona izany satria fantsona mpizara fotsiny fa tsy mba mitahiry. Izany toa amin'ny Paoly apôstôly atsika eo amin'ny fiainana eo fa nahazara be dehibe izany fahasoavana izany Paoly, fa nahatahiry be dehibe koa izany fahasoavana izany, ary izany no hijoroa ny vavolombelona eto. Ny olona mahatahiry fahasoavana kosa, ninona zava-misy, ninona zava-manjo sedraina dia faly sy raha voatrany. Endrika sarika hoy ny hirantsika eo amin'ny FFPM fahatelopolo sy efajato. Fa tsy le jereny ivelany mahasarika, fa rehefa atonona sy lalinina dia mampitsoaka ny ray ilay fiainana. Satria fiainana mikorotana kay ny ao anatiny. Ohatra le tôbila tsara tarehy be eny an-dalana nefa mijanona eo amoron-dalana eo tsy mety mihetsika, tsara ivelany fa ny ao anaty eo kay mikorotana, ka tsy afa-miainga akory. Aokatsika ry havako ho fantsona sady hahay hitahiry ho antsika no hahay hizara koa. Makany amin'ny jetilisa ho ny ten'Andriamanitra izay lazainy eto. Amarin'ny Paoly any ariana moa fa tsy misy tsonona jetilisa na iza na lahy na vavy sy ny sisa, fa nataon'Andriamanitra ho ray avokoa isika. Andriamanitra tsy manavakavaka, ary isika rehetra koa dia toy izany amin'ny fizarana ny tenin'Andriamanitra sy ny fiainana ao amin'ny Kristy. Noho izany dia tsy handalo fotsiny eo amintsika izany fahasoavana izany ka ho zaraintsika amin'ny hafa fa ho tehirizitsika koa. Fa raha mandalo fotsiny eo amintsika izany dia mitovy amin'ny mpanota ihany isika. Ny mpanota dia ampiasain'Andriamanitra hamelona ny mpanompony. Fitaovana ampiasain'Andriamanitra koa ireny, hamelomana ny mpanompony. Ka rehefa tsy mitahiry izany fahasoavana izany isika ho antsika dia mitovy amin'ny mpanota ihany isika. Avako malala amin'ny tompo, aza mitahiry fahasoavana samy aza andalova ny fahasoavana fotsiny ary sika, fa ko hitahiry izany ho antsika amin'ny fiainantsika. Tsaroantsika angamba ry havako, ny zanak'Israely rehefa hizotra ho any amin'ny tany Kanana, rehefa nomenomenona tamin'Andriamanitra, rehefa nandatsahan'Andriamanitra mana sy papelika, dia nisy ny tia tena ka nanangona betsaka eritreretra hoe ty hoanina rapitso raha afaka pitso. Fa inona ny zava-nisy? Maimbo sy nasiso ireo nangonina. Dia toy izany ny olona izay mandray ny fahasoavana ka ny faharoa amin'ny afatra omenantsika io dia izao: aza mitahiry fahasoavana ho antsika samy rery koa ka tsy hizara ho an'ny hafa, fa lasa mandoa antsika koa izany, loha ny fiainantsika. Aza tia tena rehefa omen'Andriamanitra fahasoavana, fa andao hizara tao amin'ny Paoly apôstôly ho any amin'ny firenena jetilisa rehetra, miainga ao tokatranonsika izany, makany ivelan'ny tokatranonsika, ty amin'ny fiangonana naiza naiza.
Tandre mitony zany ry havako malala amin'ny tompo. Aza mitahiry fahasoavana samy rero anao fa zarao amin'ny hafa zany. Anontany amin'Andriamanitra hoe Andriamanitro, inona ny fahasoavana efa nomena ho ahy ka tehiriziko asa amirery fa sao dia manimba ahy zany. Fataro ny fahasoavana nomen'Andriamanitra anao araka ny voalazan'ny Romanina 12 manomboka eo amin'ny 1:9 dia mitantara ny fahasoavana nomen'Andriamanitra antsika io. Ampiasa ho anao ny fahasoavana nomen'Andriamanitra anao, fa ampiasao anasoavana ny hafa koa ny fahasoavana nomen'Andriamanitra anao. Ry havako malala amin'ny tompo, izay mampiasa ny fahasoavana nomen'Andriamanitra azy dia omen'Andriamanitra fahasoavana tombony hafa indray, ahafahantsika mahazo fifaliana sy fiadanana tombony koa ao amin'Andriamanitra ilay tompontsika. Inona ny afatra nomenantsika teo ry havako tamin'ity anio ity? Ny fahasoavana ny afatra nomenantsika dia anankiroa izany. Jesosy Kristy loharanom-pahasoavana, ao isika no manovo izany ka iainantsika isan'andro san'andro zany. Fa ny faharoa, rehefa nahazo sy mandray zany fahasoavana zany sika dia lasa fantsona ny fahasoavana, ka rehefa fantsona sika dia sady mitahiry ho atsika no mizary zany ho an'ny hafa koa. Ary rehefa mahazara betsaka izany fahasoavana zany sika dia azo tombony betsaka koa ao amin'ilay Andriamanitra rahintsika. Andriamanitra ny voninahitra izany teny izany kosa ahasoany tena sy ny fanahintsika. Amen. Dia hivavaka sika ry havako. Andriamanitra misaotra anao zahay noho ny amin'ity maraina ity izay nahafahanay nandray ny teninao. Ianao Jesosy Kristy ilay loharanom-pahasoavana, ao aminao zay no manovo izany isan'andro san'andro toa an'i Paoly apôstôly ilay nahazo betsaka tokoa. Fa tsy mahazo ho anay fotsiny izay, fa fantsona mizary zany ho an'ny hafa koa. Ary dia mila mizary zany isan'andro azy izahay mba ho vaovao hatrany ny fiainanay. Satria raha mitahiry zany ho anay samy rery koa zahay dia toa ny zanak'Israely nitahiry mana sy papelika ka lo sy nanimba ny fiainan'izy ireo zany. Andriamanitra ranay eo, mankasitraka anao zahay ho ny amin'izany teninao zany izay ahafahanay miaina sy mivelona indray amin'ity lavanandro rehetra an'io ity. Ka ahazo tompony anie izay anio, ninonninona nataonay, ninonninona sahaninay, ninonninona eritreretinay, naiza ho alehanay dia tombony ho anay zany noho ny aminay ilay fantso-pahasoavana ampiasainao izary zany ho an'ny hafa sy tehirizanay ho anay koa. Hitanay ambavaka reto mpanomponao reto tsy izy irery ihany fa ny ankohonany koa izay iverenany iray rehefa avy eo. Eo ihany koa mety misy tonga dia hamonjy ny asa dia tahio, ambino, arovy amin'izay rehetra ho tanterahana sy kasaina. Ny fiainanay manontolo dia efa ataonay eo aminao ihany satria efa natsoanao zahay ary dia nanaiky ho zanaka ao Andriamanitra. Ary rehefa manaiky ho zanaka ao zahay dia ny baikonao ihany no arahanay sy ho tanterahanay. Noho izany Tompo, dia tsy misy anay intsony momba anay fa anao, ary dia indreto izay ampiasao amin'izay tianao ilavana anay amin'ity andro an'io ity sy ny mandrakizay mandra-piavanao Jesosy eny amin'ny raha olo-manitra. Izay rehetra tsy voatononay re Tompo tamin'ity an'io ity nefa fantatrao fa mahasoa anay dia tanterao aminay zany. Ny vavaka ay kosa izao indro farananay amin'ilay vavaka nampianarinao mpianatra fa izay manao hoe ranay izay ny an-danitra, mba masina anie ny anaranao, tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao etỳ an-tany tahaka ny an-danitra. Meo izy anona saza ao anay ary mamela ny elokay tahaka namela anay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafanay amin'ny ratsy ho anao ny fanjakana sy ny hery
ary voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny finoana sy ny fanantenana ry havako, ny tsodrano tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika manao hoe: hitanao anie ny Tompo ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie ny Tompo ka mindra fo aminao, ananatra ny tavany aminao anie ny Tompo ka meanao fiadanana. Amen. Hipetraka isika ry havako, andeha hivavaka manginy izao. Ho an'Andriamanitra irery voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia mandehana fifalian'ny Tompo ry